Mbola pejiny toe-karena trano kosa 10 alina sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa ireo entana amin'ny famezivezy tao amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina ny taona lasa teo. Betsaka ny avy any Azia tao anatin'izay ny ady amin'ny kolikoly no hita mbola tena mavesatra eo amin'izay fifaneraserana izay eny amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina eny. Ary avy hatrany kosa natao anatin'ny fanadidinina manaraka ny andindininy mahakasika anday. Mahatratra 10 alina sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa taona ny entana amin'ny famezivezy teo amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina tamin'ny taona 2024. Na koa conteneur miisa 9 alina sy 1 hetsy. Maranisa tamin'izy ireo dia avy any Azia avokoa. Ny fiara kosa izay mahatratra 2 sy 1 alina isa-taona. Manana anjara mahefa amin'ny fifandraisana sy fifanakalozana amin'ny firenena hafa ny seran'Antsambo ny Toamasina. Antony nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny Azia io. Tsika zany tsy voatery ampandalova ary na any la Réunion na any Maurice na any Afrique du Sud ny andana zay vao alefa aty fa azo atao tsara mihitsy mandefa direct aty amintsika aty. Manana ny traikefa tsika manana ny tsy mena mitany amin'ny port lehibe rehetrarehetra hoe zay nahatongana hoe asa anao fampisehoana tena. Vinavinaina ho tafajory sy tafapetraka amin'ny 20 sy 4 ny seran'Antsambo lehibe indrindra aty amin'ny faritra ny ranomasimbe andehanana. Anisan'ny fanamby apetraka ny SPAT, Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina. Miezaka asiana fanamafisana kosa dia ny ady atao amin'ny kolikoly izay tena mbola manjaka tanteraka. Amin'ity volana aprily ity dia isy ny fanamafisana fiara-miasa miaraka amin'ny Bianco, ireo mpikirakira ny entana no tena ina ary ireo mpifanakaiky amin'ny mpanjifa. Hoentitra kokoa ireo tompon'andraikitra noho izany hiadina amin'ny gaboraraka mbola manjaka eto amin'ny tany mahefa.